Manatsara ny tolotra hono ny Jirama, ankoatr'ireo mpanjifa tsy maintsy niaran'ny fiakaran'ny saran'ny herinaratra dia nahitana fianana ny vidin'ny herinaratra ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa, fa tsy ny vidin'ny herinaratra fotsiny no mora raha ny voalazany avy ao amin'ny Jirama. Hidina ihany koa ny saran'ny fampidirana jiro ho an'ireo tokantrano tena marefo. Tokantrano 3 alina no isitraka ny branchement mora ao anatin'ny 3 taona ho avy. Raha ohatra ny vidin'ny jiro 900 enetsy, azafady enetsy ariary ny vidiny, salatsala ny vidiny, dia amiditsika mora sara fampidirana jiro satria 3 alina ariary monja dia afaka mampiditra jiro ireo fianakaviana marefo ireo. Mbola ezaka anankiray ataon'ny Jirama ihany koa ny fanamorana ny pitsopitsony fanaovana taratasy. Antony iray nanapahany hevitra anatonana akaiky koa ny mpanjifa ka nametrahana ny Jiramobila na ny Jirama mitety vohitra. Dia afaka manantona ny Jiramobila amin'ny serasera rehetra izay tiany atao amin'ny Jirama. Noho ny antony manokana zany dia tsy afaka tsika mandray lela vola ao amin'ny Jiramobila satria mila sécurité tsika zany dia tsy afaka hanangona lela vola be dia be ao anatin'io Jiramobila io. Fa misy zany fomba fandoavana isan-karazana, anisan'izany ny ho an'ireo olona izay manana carte bancaire, anisan'izany ny chèque, maro zany ny fomba hafa ahafahantsika mandoa vola rehefa mila mandoa vola amin'ny orinasantsika Jiramatsika. Maro araka izany ireo olona nanatona ny ekipan'ny Jirama tonga dia ny ankoron-drano andrefana androany alakamisy. Nanantenany ahazo valiny mahafapo avy amin'ny orinasa. Satria tsy miheva tsy miantsony le fa le makamaka Jiraman'olona dia izay na tonga nanaka an'ilay demande mba te hijery zavatra mba mahamahasosoan'ny ankizy mba hanetsahan'olona foana le zanako mijery. Izay mahatonga namba miezaka zany mba tady an'lia tsy manambola ampidirana ny tsy manambola sahirana zany ny tena marina. Voandra mihitsy no nangataka jiro taty izay mba te hanana jiro manokana mba tsy kambakambanana amin'olona. Raha anamora ny fampidirana herinaratra ny Jirama mazava ho azy fa hitombo ny isan'ny mpanjifa. Maro nefa ireo mitaraina fa efa ela ihany izay nangataka fampidirana herinaratra izay saingy tsy naharaka ny Jirama. Tiako zany manamafy ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra tsy hoe ny branchement mora ihany, branchement mora efa niteny aho hoe ametraka hatrany amin'ny 3 alina tsika ao anatin'ny 3 taona dia programme goavana be zany. Fa na izany na tsy zany maro koa ny fianakaviana izay tsy marefo ary izay ny isan'ny maro indrindra dia tsy maintsy koa zany tsika manantanteraka ny fangatahana fampidiran-jiro ho an'ireo fianakaviana izay te hisitraka ny herinaratra Jirama reo. Dia averiko fa tamin'ny faran'ny taona 2024 zany dia nisy le atsoka hoe vary mangatsiaka, zany hoe fangatahana fampidiran-jiro izay efa nandoa devis fa mbola tsy nitaterahan'ny orinasantsika Jirama marobe tao amin'ny orinasantsika Jirama. Elana tsiny zany satria tsy rariny zany hoe mpanjifa efa nandoa vidin'ny jiro, vidin'ny fampidirana jiro nefa tsy nitaterahana ilay branchement. Dia niazakazaka be zany tsika tamin'ny taona 2024 nanantanteraka an'ireo vary mangatsiaka ireo. Misy hatrany amin'ny 420 ny dossier izay niangona tao amin'ny Jirama tsy nitaterahana zany. Amin'izao tsika miteny izao zany dia efa mamarana ny branchement fangatahana tamin'ny taona 2024 tsika. Zany hoe averina amin'ny laoniny zany ny fanatanterahana ny branchement fa tsy hitarozaka be ohatry ny teo aloha intsony dia ny tanjona dia efa niteneny kombienombieny rehefa mandoa devis zany ny mpanjifa te hampiditra jiro dia 3 volana raha era indrindra dia tsy maintsy ho tanterahantsika ny fampidirana jiro. Ka misy miteny eny amin'ny tambajotra eny hoe tsisy compteur, tsisy fitaovana, tsy marina zany efa nametraka zay ny tolobatra rehetrarehetra mba hahazoana mamatsy ny compteur ilaitsika amin'ny fanatanterahana an'ireo branchement ireo amin'ny fotoana fohy zany. Dia mitovy amin'izany ihany koa ny rano satria ny rano mety tsy tenenitsika matetika fa nisy ihany koa fangatahana fampidirana rano izay niangona tao amin'ny orinasantsika Jirama dia efa mamerina zany amin'ny laonitsika amin'izao fotoana izao. Satria izy dimety zany ny mpanjifa ampidirantsika jiro anatin'ny 10 taona ho avy dia tsy maintsy zany tsika
mametraka ihany koa ny tombo famokarana herinaratra ho an'ireo mpanjifa marobe ireo.